fitondrana ankehitriny manao ambanin-javatra ny fahefam-bahoaka hoy ny KMSI. Fanadinana BEPC 7,707 alina no isan'ireo mpiadina voasoratra anarana. Ramafadraona 2 taona namela mamy teto an-tany. Tompo klasy tompo vavy fifaliana lehibe ho anay no miarabanao amin'izao takariva izao ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny MBS fiandohan'ny herinandro alatsinainy 20 septambra 2024 manasanao ampitiavana ampanajana ihany koa izahay hitoetra iaraka amin'ny MBS mandritra n'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany no tsika manokatra ny fotoana eto antoko tiako Madagasikara izaho aizany misy azy ankehitriny manao ahoana ihany koa ny fifandimbiasana misy eo anivon'ny antoko mitondra fanazavana mikasika azy indrindra ny mpitondra tenin'ny antoko team tao anatin'ny fandaharana manokana izay nirana tamina Ainao Manjery Rahavavy. Jessica Miray sy Prince Mathieu no mitatitra ny vaovao. Hatramin'ny fotoanany itsanganany antoko tiako Madagasikara ny taona 2024 saika niatrika fifidianana hatrany ny antoko azo hitarafana ny tanjana izany na dia nisy fotoana aza tsy natetony mpitarika azy nanomboka ny taona 2024 mbola nitombo hatrany na mikambana azy tsy levon'ny fotoana sy ny fanenjehana. Antony voalohany manana fitsipika mifeazy ny antoko. Petrako tsara aminao mihitsy le izy hoe antoko tiako Madagasikara eto le mandray le fanapa-kevitra fa tsy hoe président Marc Ravalomanana. Ao anatin'ny antoko ny antoko tiako Madagasikara dia antokana hitako aloha hatreto zany miasa ny bureau politika. Ny bureau politika dia misy ny secrétariat général, misy reo cordo sy ny rafitra hafa, misy ny olom-boafidy ao anatin'ilay bureau politika miaraka conduire ao dia miaraka amin'ny filoha nasionale mandray ny fanapa-kevitra eo anivon'ny tiako Madagasikara. Zay nge zavatra tsy ampy teo aloha e. Ny choix politika nandray tsy an'le filoha. Ame ohatra anao mazava mifidy candidat zao tsika eto amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Safidy candidat tsika eto amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy voatery le filoham-pirenena no le filohan'ny antokany no manapaka an'le hoe izy ny atao candidat ohatra any Soromandidina, any Tasy na any Anjozorobe na any Ambatondrazaka no zany. Misy base any mitondra le izy ao amin'ilay bureau politika. Raha le tiany le président mety misy olona mety aminy any fa tsy zay ny eken'le base dia iny ny arahany. Ka raha zany ho anontanianao hoe lay safidy miankina amin'ilay zavatra atao io raha aty amin'ny domaine-nako le izy dia miteny ny anjarako hoe zao mampety an'io. Ahoana moa ny andeha hamaritako ny candidat-n'olona any Ambanja. Zany efa tsy hoe miaina any Ambanja. Hamaritako ny candidat-n'olona any ataoko hoe Besalampo ohatra zany ohatra resaka tiako Madagasikara. Raha misy candidat tany zany, zany efa tsy miaina any. Dikan'izay tsy maintsy manaraka zany an'le hoe zao le nitenen'le base avy any. Fa ny bureau politika dia mifampiresaka amin'ireo base ireo, mandray an'ireo base ireo dia mifampiresaka mifandresy lahatra dia maka décision hoe ty zany ny candidatsika. Sy mbola mipetraka eto amintsika ihany koa ny antsoina hoe relève eo amin'ny resaka politika. Saika voahenjika hatrany mantsy ireo izay tsy miaraka amin'ny fanjakana. Tsy afaka manohitra tsika fa maninona enjehana mihitsy ho adoboka any am-ponja dia ina ny ataontsika rehefa avy eo exilé atsika. Teo ange ny olany lasa mifanenjika amin'izay dia le olona tokony ho relève mitsoka any an-dafy daholo. Jereo fa any an-dafy any misy mpanao politika enjana be da be amintsika amin'ny teny zao. Nisy le voahenjika tany aloha, nisy voahenjika taty rindrina ary nisy voahenjika amin'izao tsika amin'ny teny zao. Noho ninona ny olona tsy fitovim-pijery ara-politika. Ahoana moa nisy ny relève eto Gasikara dia hiteny anao androany tsy ilaina le dinosaure manana an'iza renao e. Sady avange ny antoko manana anarana voamisolotra amin'izao fotoana izao. Ary anontania hoe nitaizaina tamin'ny foto-kevitra tao amin'ny antoko ve ireo olona ireo ameo ana hoe ty misy antoko anankiray manana olom-boafidy. Nitaizaina tao amin'ilay antoko hatramin'izay ve io olom-boafidiny io. Na faravaratsy raha tsy nitaizaina tao amin'ilay antoko nitaizaina tamin'ny politika nandritra amin'ny firy taona io olom-boafidiny io. Fa raha tsy artiste io dia mpandraraha dia olona fatapatatra tany io dia reny lasa candidat. Raha tsy zay avy tato nalaina nanatevina anakato. Zay ngely izy. Anisany nanenjehana fatratra ny filoha Marc Ravalomanana hatramin'izay ny filazana fa mivadibadika ny tenany nitondra fanazavana mikasika izay ihany koa nisy olom-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Ambatondrazaka fa nadiadiana hoetiny Jessica Miray sy Mathieu Prince hatrany.
Toe-javatra maro no nanenjehana ny filoha Marc Ravalomanana hatramin'ny fotoana ny tantanany. Isan'izany ohatra ny resaka demokrasia, ny filazana ihany koa fa tsy mitana ny teny nomena sy ny fivadibadiana. Andehany hanao fampitahana kely fotsiny e. 7 taona ny filoha Marc Ravalomanana no nitondra ny Madagasikara, raha efa hoenina taona sy tapany kosa ny mpitondra ankehitriny. Tony ahoana ny zava-bita tao anatin'ireo fotoana ireo, tony ahoana ny raharam-pirenena sy ny fitazonana ny teny nomena. Raha resaka vadibadika, ny filoha perinasa amin'izao angamba tena honoris causa mihitsy. Irotsaka, tsy irotsaka. Tsy irotsaka aloha tena vola, nanapa-kevitra fa tsy irotsaka. Aveo irotsaka indray. Aveo tsy irotsaka indray. Amin'ny ora farany mirotsaka mametraka ny anany taratasy rotsaka fidina ny rotsaka farany indrindra. Manana honoris causa ho zany président zany resaka fivadibadiana. 12 taona taty aoriana tsy nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana intsony ny firenena. Mbola ny fanenjehana azy hatrany no ataony fanjakana vaindondra rà. Porofon'izany ohatra ny fanaovana antso-jay ny orinasa AAA. Saingy mipetraka amin'ny maharay aman-dreny ny tenany. Tonga amin'ilay etaetanao ianao. Hoe tsy miditra tsony izy amin'ilay hoe akalasitra. Anao an'izay zavatra fa hametrao fanontaniana le mpitondra hoe nareo ohatra mbola tsy mahita olona anaovana antso-jay foana raha tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Dia mangina izy be tabenga vao nisy fiarany doranareo zao tany le engin iny. Fa mangina président Marc Ray aman-dreny iny gasikara. Ary tadidio fa kristianina iny. Ao anatin'ny finoana io dia misy an'izay hoe rehefa ohatra ka tsy mamaly ianao, mangina ianao, dia tsy ianao mamaly. Na lehibe aza ny olana hoentinao, ny zavatra zakainao, rehefa miorina tsara ny finoana gasikara, dia ianao mangina. Nitondra fanazavana mikasika ny mahantoko tima azy ihany koa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Fitiavan-tanindrazana no mibaiko fa tsy fitiavan'olona hoy izy. Fanadiadiny Jessica Pires Mathieu Prince. Niverimberina amin'ny olo-pirenena matetika no hoe nahoana no anantiny atoko tima indray no misy an'ny Fidèle Razarapiera. Fa tsy nanohitra be ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ve izany teo aloha? Inona no mety ho antony? Inona ihany koa no mety nahatonga izay fiovana tampoka izay? Diso le tenin'ny gasikara hoe tsy fitiavana. Ny fanaovana politika tsy hoe tiana. Raha zay le izy dia diso. Hoe tiako, ty olona ty. Dia manao an'ilay politika eo io tsy vehivavy gasikara. Vehivavy raha hitanao dia hoe raha lehilahy normal lenao zany. Raha lehilahy normal dia hoe tiako ty vehivavy ty. Fa ty amin'ny politika, firehakevitra ny arahana ty. Hoe mety amiko zany firehakevitra zany dia manaraka. Za zany tao anatin'ny fiarahana tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Aloha dia itsina ilay zavatra tianao tenenina. Tsy hoe tiako Andry Rajoelina, fa mety tamiko ilay firehakevitra napetraka tamin'izany fotoana izany hoe hanao fanovantsika. Za olon'ny fanovana. Satria mahita zany ao anatin'ny fitantanana raha-pirenena, za mpanao famakafakana raha teo, hoe misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy eo. Dia misy namana eo zany mitarika hoe andaotsika hanao fanovana, dia mazoto manaraka an'izay. Fa zao rehefa mandeha le izy tsy hitako taratra le fanovana fa ny zavatra nisy ary ny aratsy no lay ny eritreretina ho ratsy teo le fanovana ny eritreretina. Dia misitona ny tenako aloha zany satria ny anjarako dia manolo-kevitra. Sange tamin'ny fiarahana tao amin'ny Andry Rajoelina tsy hoe za mpanapa-kevitra. Za tsy hoe voatendry tamina toerana anankiray manapa-kevitra ka hoe fanapa-kevitra ny raisiko fa mpanolo-kevitra. Dia io ihany mbola apetrako le izy. Tsy hoe tiako Marc Ravalomanana. Dia miaraka aminy fa tiako Madagasikara. Dia mety amiko lay fiarahana sy lay firehakevitra dia mitondra ny hevitra ao anatin'ilay hoe tiako Madagasikara. Vadika lafim-baovao hafa isika no tanterahana androany teny amin'ny fitsarana tampony ny fianianana izay nataony ny filoha lefitra vaovao eo anivon'ny Voamera misahana ny fifidianana tonga teny an-toerana nanao fanadiadiana moa injava Andriamahefa sy Manora Andriamalala. Andriamatoa Benaivo Andrianaly Narsisy no lany tamin'ny fifidianana izay solo-toerana Anteriera-Kotonarivo folo lefitry ny Seny teo aloha. Nitondra ny teny fianianany teo anolohan'ny fitsarana tampony sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny tenany androany. Iroso amin'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara isika ity. Inona ve fa andeharako ny tokony ho izy io fifidianana io?
nandritra ny fifidianana farany isanambaratonga ny fandimbiteto mantsy dia nitrangana osokatrany izany raha tsy ilaza fotsiny ny doublon tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izay mbola varamangatsika ho an'ny CENI ankehitriny raha nanontaniana mikasika io doublon io moa ity filoha-lefitra vaovao ity dia izao no nambarany tsy hoe tsy mamaika farany fifidianana trentsika toato araka ny voalazako teo grands électeurs donc zany mbola aza primina kely ao anaty vatamangatsika aloha le resaka doublon fa rehefa vita somatsara ny fifidianana sénatorial afaka miantsoroka tanteraka ny fanatsarana resy mpifidianana amin'ny maha mpifidy suffrage universel direct tsika ao amin'ny CENI. Fa amin'ny lafim-baovao hafa nampiantso mpanao gazety teny amin'ny fobe toerany teny am-pifiloha androany teo anivon'ny CFM vao resaka nandritra zany feonany tamin'ny mpanao gazety zany ny resaka fanonerana ho an'ireo olona niarambona tao anatin'ny crise politika fanadiadina eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Mahatratra 300 ireo olona niarambona vokatry ny crise politika teto amin'ny firenena no efa tonga nitaka onitra teny anivon'ny CFM. Mazava ny voalazan'ny lalàna mikasika ny andraikitra ity sampany ity momba ireo olona tokony azo ny onitra sy ny fomba natanterahina izany. Ny zavatra nataonay araka ny voalazako teo dia zahay dia efa nanao avant projet de décret anankiroa mikasika ny création ny Fonds national de solidarité sy ny caisse nationale de réparation et d'indemnisation ary ny anankiray faharoa dia avant projet de décret portant principes et modalités d'indemnisation et réparation. Efa izy io tamin'ny août 2019 no efa nomenay ny fitondram-panjakana izy ireo. Hatreo ny fahefanay. Mahatsiaro tena ireo olona niarambona fa efa vita fampihavanana. Miandry kosa nefa ny onitra ho azy ireo izay efa nitarazoka antonany maro. Izy amin'ireo niarambona nefa ny tokony ahazo onitra. Voalazan'ny lalàna fa hoe ny CFM dia mandinika manandray fanapahan-kevitra mikasika ny indemnisation sy ny réparation arakaraka ny pitsopitsony faritany didim-panjakana na ny décret. Dia io décret io zany ny mamarika ny pitsopitso qui sont les ayants droit. Inona daholo ireo ataontsika hoe zavatra azo omena fanorenana etsetreetsetra. Tsara ny manamarina fa manana zo isitraka ny fanorenana ireo olona sokajiana ho ny haramboina raha toa ka tsy tompona andraikitra amin'ny fahavoazana izy. Raha toa ka tsy tompona andraikitra amin'ny fahavoazana zay dia voalaza ao amin'ny andininy fa 7/10. Amin'izao fotoana izao dia mirarakopana ny faneho-kevitra ireo mpanao politika eto amin'ny firenena manoloana ny zava-misy ankehitriny. Androany dia mpandinika raharam-pirenena iray ihany koa no nilaza ny heviny teny Analakely teny. Ny zava-ndriamahefa no nanao fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Hitondra takaitra goavana eto amin'ny firenena ny amehana ara-pahasalamana. Mitotongana tanteraka ny toe-karena. Miasa hirana ny vahoaka malagasy. Sehatra maro no latsaka katerena. Toa tsy tsapany mpitondra nefa izany. Raha ny fanohanana ny orinasa malagasy no tokony atao dia ny mifanohatra amin'izany no zava-misy. Moa ve misy tombontsoa azo ny fanjakana amin'ny fanakatonana orinasa indrindra amin'izao krizy lalina lalovan'ny firenena izao? Fa tsy tombontsoa antsika mihitsy ny anakatina orinasa ka azadino inge fa ao anatin'io inge misy ray mpianakaviana, misy ray mpianakaviana mamelona tokantrano firy dia sanatry ny vavaladiany lela ve izay ve ny hitantsika ho vahaolana eto amin'ity firenena ity. Za mino sy manantena fa ny mpitondra sy ny tompona orinasa dia olona samy efa nitatana ka mino fa ahita vahaolana ho an'izany zareo ary mandrisika ny zareo amany olana aingana daingana fa raha mitombo ange hoe ray aloha zany nakatona nandeha ny roa nandeha ny telo fa raha mitombo ange hoe hitombo ange ny tsy fanananasy hitombo ny tsy fandriam-pahalemana dia anao iny eto ary tsika izay ve ny vahaolana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mahatsapa ihany koa ity mpandinika raharam-pirenena ity fa tsy fantatry ny mpitondra ny tena lahara-pahamehana eto amin'ny firenena. Fantatry ny mpitondra ankehitriny ve ny tena lahara-pahamehana indrindrandrindra nandalo fotoa tsara tsika izay marihana manokana fa nandalovan'ny firenena rehetrarehetra manerana n'izao tontolo izao ka manontantena ny olona rehetra ankehitriny hoe to mifangaro ny lahara-pahamehana sy ny atao hoe zavatra tsy dia tena mbola ilain'ny vahoaka raha tsy tena ohatra fotsiny afa-tsy ny hoe ny sosialim-bahoaka ny tsy fandriam-pahalemana
ny resaka filana andavanandro ny resaka fahasalamana zay mbola ao anatintsika amin'izao fotoan'izao zany a mijeryn'izay tolona iraisan'izay fa mbola manoloana zay savorovoro misy ato amin'ny firenena izay ihany dia pahay politika sy mpandinika toe-karena ihany koa no milaza ny heviny amin'izao fotoana izao tamin'ity androany ity dia ny avy eo anivon'ny KMSI no nitondra ny hevitra izy ireo Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy. Andraikitry ny mpitondra izay nametrahany vahoaka fitokisana no miaro ny sarababem-bahoaka tsy tazana nefa io amin'izao fitondrana izao latsaka anaty fahantrana ny malagasy no nitandrevaka ara-politika ataony mpitondra tena miaritra ny malagasy olombitsy no manana fahefana mividy amin'izao fotoana izao fany akamarony malagasy ray manontolo izay eritreretintsika hoe 5.20 isan-jato ny tantsa tena tretraka tanteraka ny fandriam-pahalemana tsy misy ny fidiram-bola tsy misy ny varim-pananana no atao amin'izao fotoana izao ary zay indrindra no anenonay KMSI manao antsoavo mihitsy amin'ny mpanao politika rehetra fa ny fionana tamin'ny diniko ny mpanoramangy ny enga tamin'ny KMSI tsisy ny diniko ny mpanoramara tsy ny KMSI tia ny taratasiny zany ny raisy ny lehibe ny androm-panjakana atao anatin'ny vovonana parlementaire fokon'olona miakadapa fa tsy fokon'olona manano dapa jerevo ny vahoaka malagasy fa ianareo tompona andraikitra politika eto amin'ity firenena ity no mamotika an'ity firenena ity tokony ho fantatry ny mpitondra fa fahefana avy amin'ny vahoaka no nampindraminy vahoaka azy ireo tokony ny vahoaka arak'izany no atao laharam-pahamehana ny olana rehetra eto amin'ny firenena dia tsy misy noho ny tsisy ny tenerana zay foana nitazominay tsy misy ny tenerana eto be dehibe ny ohatra azo tansaina amin'izany tsy andany andro amin'izany tsika fa sationany anankiray fotsiny hoe ilay firenena malagasy amin'izao fotoana izao dia tsy ilay vahoaka intsony no mameny etaetany ho tanterahan'ny mpitondra fa ny mpitondra no mameny etaetany ho tanterahan'ny vahoaka azay nefa mifanohatra be. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena dia tsikaritra fa saiky ny totongana avokoa ny vidin'ny solika eran'izao tontolo izao. Ny zavatra tsikaritra nefa dia ny teto Madagasikara tsy nisy fiovana izany. Ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no mamaly izay fanontaniana izay tanteriny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Ny volana aprily lasa teo no ny amafin'ny krizin'ny Covid-19 maneran-tany ny totongana be ny vidin'ny barilan'ny solika saika maneran-tany ihany koa. Tany Etazonia aza dia nidina hatramin'ny ambanin'ny aotra mihitsy ny vidiny. Tsy nahitana fiatsiany kosa nefa ny vidin'ny solika teto amintsika hatramin'ny androany. Ny zava-misy eo amin'le fitantanana ny firenena Gasikara dia maro zany ny karazana tarimarika mamaritra ny fandraisana fanapa-kevitra. Tamin'ny voalohany dia ny teny ny mpitondra fanjakana tao Mahamasina ny filohan'ny Rajoelina andeha nge za zay andeha nge za iny miady amin'ireo kompania tsolika ireo tsy mora miady amin'ireo mavy ireo makatsy makary tehaka ny olona rehetra satria lasa ny filohan'ny republika tanora heritrerony iady amin'ny matretre ampamaty solika apidina ny vidin'ny solika rehefa nandeha ny fampidiniana nandeha ny firesahana sy ny sisa ary zato ange nidina tamin'ny lasantsy raha tsika nalala iny dia rehefa niteny an'iny tsika hoe oay raha ohatra ka kokony nantenaina voatsinefo mivoaka avy any dia nanao communication fitondram-panjakana io mahana proof an'izany tsika fa hoe tsy naninona fa le vidin'ny solika tsy dia hitatsika ny ena fa zao le subvention amen'ny fanjakana le trosan'ny pétrolier voafafa ay ndao ary fa dia voafafa tokoa zany trosan'ny pétrolier mafy nareo aty arina rehefa nivahiny tao amin'ny anteny mera-pirenena le prime ministre le gouvernement tany ministre ny angovo inona zavatra teneniny mbarantao hoe mbola misy tsotra sa trosa tsy afaka mampidina vidin'ny solika tsika fa mbola anana amin'ny pétrolier trosa
vome zava-doza le nambara aleo ary nihaino an'le hoe ariary zato fotsiny dia tsika mbola bokatrosa amin'ny pétrolier dia nangina teo fa hoe ariary zato reo olona mba azontsika fa dia hifonana fa zay moa nanao effet d'annonce fotsiny tamin'iny fa dia tsy hita akory atao fa mba ariary zato aloha dia mba fanazo ariary zato aloha mba hifalifa fa misy ariary zato kely e ny elanelana amin'ny vidin'ny solika no anefanao an'le trosa amin'ny pétrolier zany hoe ianao mpanjifa andray zany no mandoa an'le trosan'le pétrolier satria midina amin'ny vidin'ny barilina ny dollara tany ampitan-dranomasina dikan'izay tokony midina ny vidin'ny solika eto Madagasikara zany no le elanelana be tabe raha fita ty amin'ny 80 izy nidina tany amin'ny 32 misy elanelana any amin'ny 48 zany 48 dollars dia zao iny 48 iny zany tokony ahafahanao mampidina ny vidin'ilay solika ry am-pandrinjara fa ina zavatra nytenenina anao mbola mandondrosa amin'ny pétrolier zany hoe le 48 zany mitazomina eo ihany le izy le tamin'izy 80 zay ihany nividiananao solika fa le 48 tombony azontsika noho le izy ny ena andaovantsika ny trosan'ny pétrolier zany hoe ianao mpanjifa ndray zany no mandoa ny trosa amin'ny pétrolier fa tsy le fanjakana no mamoaka nyzany vola zany avy any amin'ny tahirom-bola mpanjakana avy any amin'ny trésor hoe ty nitrosanareo ny pétrolier noho izany raha ohatra ka tokony vidy lasantsy 2 anao zany dia mbola mividy an'le izy 4 eo ny pejy ny fanabeazana nanomboka androany 1 septembre ny fanadinana BEPC misy ny tsara ho fantatra mahakasika izay tanteriny mialra aronombana sy tahiriny aina izotra mpilaminana fanadina-panjakana BEPC teto Antananarivo renivohitra raha ny androany alatsinainy no resahina 7,707 no isan'ireo mpiadina voasoratra anarana tamin'izany ka zazavavy 7 taona ny zandriny indrindra raha toa ka lehilahy 17 taona ny zokiny indrindra. Akoatra ny fanarahana ireo fepetra momba ny coronavirus dia niova tsy tahaka ny isa-taona ny fandaminana napetraky ny ministera tamin'ity taona ity. Izany ny tsy fahafahandreo ray aman-dren'ny mpiadina mitsofoka ny anatin'ny toeram-panadinana. Ny taranja malagasy no natrihan'ireo mpiadina io maraina io ary ny taranja SVT ny tapakandro hariva teo. Ny tonga nanatrika amin'ny fanadinana dia 95,62 na 26 485. Ny tsy tonga kosa dia 4,38 na 1214. Amin'ny ankapobeny nandeha tsara ny fizotran'ny ty tapakandro maraina ny BEPC teto Antananarivo renivohitra. Lamina tsara nanomboka tamin'ny 8 ny fanadinana. Tamin'ny 7 zay dia efa nanomboka nanao ny fiantsoana anarana. Sinon fandaminana amin'ny ankapobeny tsy nisy olana nisy kely fotsiny ohatran'ireny hoe tarakizy tara inscription dia ireny zany tonga dia nasina ny adiny izy dia namboarina ny dossier. Tsy nahitana olana zany teo anivon'ny mpampianatra ny mpiambona ny surveillance rehetrarehetra fa tonga daholo. Iny moa efa verimberiko foana hoe araka ny W misy zany dia 2 isaky ny W ny ankizy. Raha kelikely le W melanelana 2 metatra ny ankizy amin'izay fotoana izay. Raha ngezangeza kosa moa le W dia misy anaky 3 amin'ny W anankiray. Samy manana ny fomba fijeriny mikasika ny laza adina nivoaka kosa ireo mpanala fanadinana. Saika nilaza ireo mpiadina fa sarotra ny laza adina. Amin'ny ankapobeny nefa dia nambaran'izy ireo fa izay natao tany am-pianarana ihany no nivoaka tany amin'ny fanadinana taranja malagasy. Nandeha tsara teo lamina tsara. Manana fiatrana matena tamin'ny maraina zao? Teo eo momba fihavanana le voaka tao androany. Tsy nisy ka moramora ihany. Garingaro ihany le izy dia moramora ihany. Momba zany le laza adina tao malagasy tao maraina? Somary mitenitena ihany fa mety mora angamba fa idriako ale malagasy teo. Na mafimafy aloha le izy fa niezaka ihany atao avoaka le izy. Le hevitsara jaro sy ny famotinan-dahatry ohatra. Na tsara aloha hatreto fa tahotra kely ihany. Nanasarotry kely ihany le izy satria le tapatapaka foana ny fampianarana dia. Tsaratsara ihany fa misy sarosarotra kely. Mbola surprise be mihitsy aloha izay hivoaka ao e. Lamindamina ihany fa le fianarana fotsiny le tany am-pianarana le révision tao am-pianarana
tsy dia ampy amin'ilay tapatapaka foana. Tetsankilany dia nambaran'ireo ray aman-dreny mpiadina ihany koa fa nanao sarotra ho azy ireo ny fiandrasana sy ny fiatrehana ity fanadina mpanjakana ity. Anton'izany hoy ireto farany ny fitaintainana nanateraky ny fanemorana ny fotoana nanatanterahana ity fanadinana BBC ity noho ilay valana aretina coronavirus. Enjakenjana fanomanana satria le lisean'le toetra rara reny zany dia tena ohatry somary nanano sarotra kely. Na amin'ny sain'ilay ankizy mihemotra foana ilay famerenana aloha nisy foana. Misy an'ilay fotoana izy ilay nianatra dia tena nianatra dia efa indray nihiboka dia misy fotoana izy mianatra ihany. Ilay izy aloha somary enjakenjana ihany satria ilay izy ilay mianatra kely tsy mianatra kely dia nenay izao 3 mois après tena tsy verina tany am-pianarana intsony. Dia miezaka fotsiny izany mampianatra azy ao an-trano dia maka-mpampianatra dia arak'izay fa dia akinona amin'Andriamanitra fotsiny aloha zavatra rehetra. Anomboka raha pitso talata moa ny fitsarana ny taratasy-panadinana izay nataon'ireo mpiadina anio araka ny nambarany teo anivo ny fari-piady mpampianarana Antananarivo renivohitra hatrany. Ny taranja matematika sy ny français kosa no atrehan'ireo mpanala fanadinana raha pitso talata. Eo amin'ny trangam-piarahamonina tany amin'ny tapany any Atsimon'ny Nosiny dia tsy mbola ndravina treto ny olana makasika ny adilova any Ambovombe Androy any. Misy ny fanazavana izay hoentiny olona ny antoerana makasika izay Jessica Miray sy Mathieu Princy. Ny herinandro lasa teo no niditra amponja Vonjimaika ireo olona efatra voaroiroy tamina resaka osika sy fampiasana taratasy osika mikasika adilova tany Ambovombe. Isan'izany Haova, reny Hercule izay hitantsika amin'ny sary io. Ankehitriny nametrahany Haova fitoriany Heriniaina Jocelyn rain'ilay zaza nolazainy fa nakan-keriny ny zanany. Itoy Hercule ana Amielviny fa tsy nimotso ty zaza ty fa amizaho ra nalako tamy Traelviny agny Kilimanara. Andriamatoa sela teo aratrafozako nangalako azy tagna 27 août 2020 nangalako azy andro alakamisy. Le tamy 3 septembre ireo nangataka azy tamako tao. Hoe handesina miady lova ty zaza ty. De tsy nanomera. Le amy 8 septembre ty zaza ty atao nimotso nangalary ondaty. Tsy nangalariko toy fa anako naterako ana Amielviny. Nalako miray aman-dreny Elviny Ankilimanara amy Selao. Ty zaza ty velogny tsy maty amizaho raha eto fa naho foragny fampitsangana azy antsokosoko i omeko ty ajajatoy. Misoratsa mizaho raha fa naho mbo tsy foragny eo mbo tsy omeko hoe ty ajajatoko. Fa tsakore iraho raha ro tsy sorata ianako mikopie fa ira tompoko lahy fa maty ty hanoratagny ianako toko ho ana. Izay ty mety azomako Hercule fa tsy maty toy fa velo. Raha ny fanazavana voaray dia tamin'ny fotoana tsy mbola nampiditra amponja ny Haova no nakany rain-janany zanany tao aminy. Nosoratany reniny tamin'ny vadiny teo aloha izay efa maty mantsy Hercule mba hakana lova no antony tsy nanekeny izay izany. Ny sesy ny famaizana trano teto Antananarivo sy ny manodidina tatoato izay nahasimba sy namay entana maro ihany koa. Ny herinandro lasa teo iny dia nisan'ny lasibatry ny afo ihany koa ny teo ny mpianatra teny Ankatso de teny miala rary nombana sy tahiriny aina. Goavana ny famaizana ny teny amin'ny bloc amical de teny Ankatso ny sabotsy lasa teo tokony tamiraika ambin'ny folo ora alina. Na otohotony afo ary tsy nisy noraisina intsony ny agabiazan'ireo entana sy ny fitaovam-pianarana ireo mpianatra teny an-toerana. Na tratratra amin'ny 5.7 isan-jato ny fahampotehana tamin'izany ary fifampikasoan'ny herinaratra treto no vinavonaina ho nahatonga ny loza. Tara ny fahatongavan'ireo mpamonjy vonaka ireo mpianatra teny an-toerana ihany no ny fanomentana nanambony afo. Na dia teo aza nefa izany dia tsy voafeny afo ary vetivety foana ny fihitaran'ny firehetana ka izao ny afara tamin'ny fahasimban-javatra maro izao. Izy aloha fiarantsika mahita fa ay trano may ny tranonay dia izay koa ary tsy mahafantatra inona ny tena asehony hafa may le izy dia tsy dia nisy zavatra azonay niraisina fa vao nifoha dia namoaka moto aloha navoaka voalohany iverina fandroa zaka ny ordiako sy le zavatra tokony raisina efa saika tsy tafavoaka tao za fa saika semotra dia tsy niverina tao tsony za fa ordi ray fotsiny azoko dia izay nina dia tsisy zavatra azoko ankoatran'izay. Ny ankizy mety ohatrohatran'izay daholo fa fahitako an'le ankizy tato. Vao taitra ny voaka voalohany ihany fa niverina fandroa fa presque fa efa feno setroka daholo ny trano dia tsy afaka naka 35 porte aloha le izy fa nisanay exact aloha tsy tena fantako tsara fa manodidina 70 eo izy nalatsaka kely fa tsy haiko tsara ny chiffre exact an'izay mipetraka ao. Ie, nisy olona tao fa olona niandro trano le tao dia
izy koa ry efa nifo tao fa sy aka maony izy araka ny fanazavany tamina vao tafafo dia nisaoty tam'varavarankely izy fa tsy afaka nivoaka tam'varavarana intsony dia zay vao izy namoan'olona tato aminay fa izy koa tsy nafantatra hoe ohatrany ahoana ny firehetan'ilay izy fa izy mirehitra filazany vao tafafo izy. Ny fotoana namay an'ity moa zany tamin'ny sabotsy alina mety tany amin'ny tamin'ny 110 alina tany nanomboka dia raha ny fanombatombananay azy moa hoe mety court-circuit tany natonga an'ilay izy dia nirehitra ny afo ary nandrivotra ny andro tamin'izay dia vetivety dia paritaka ny afo dia tsy voafetsony dia niezaka ny antso ny pompier any moa dia zareo somary taraikiraiky kely vao tonga dia ny afo nihitatra ihany ka entana kelikely zany ny tavavoaka mety teo amin'ny 10% farany betsaka izay ny tavavoaka fa ny ankoatr'izay levina daholo levin'ny afo tao daholo isan'ny levina tamin'ireny ny fitaovam-pianarana toy ny ordinateur de bureau, ny portable, ny document isan-karazany, ny diplôme sy ny fitaovana rehetra fandriana ny fitaovan-dakozia sy ny sisa zay zany ny tena simba tao. Manoloana ny vonana anjoa azy ireo moa dia manao antsoavo ary miandrandra fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana farany izay aingana amin'ny alalan'ny fanarenana ny trano fonenana ireo mpianatra izay napetraka Vonjomaika ao amin'ny salle de loisir eny Antoerana. Fangatanay amin'ny fitondram-panjakana zany ny anafainganana sy ny fanarenana n'ity zavatra simba ity tena afainganana arak'izay tratra satria raha ny zavatra iainanay amin'izao sarotra ihany satria amina grande salle no ametrahana anay dia mitamba be eo nefa ny aretina ary ity mbola misy ny corona sy ny tariny dia tsy voahaja zany le fepetra ara-pahasalamana toy ny elanelana ray metatra ny resaka fifampiresahana mpitodrora sy ny tara dia mba mangataka ny fanjakana zany ny fainganana an'izay zavatra izay ny anorenana n'ity trano ity. Ratsiaivina moa dia vao tamin'ny 10 septambra lasa teo no namaizany tranon'ny mpianatry ny oniversite tamin'ny Manday Toliara ary izao nahitana tranga teny Ankatso teo izao indray. Fa vaovao mampalahelo amin'ny lafin'ny kolontsaina 9 Aogositra 2017 sy 20 Septambra 2020 misaona ny kanto malagasy fa dia ny amboandroany tamin'ny sivlatsaka fefany maraina teo amin'ny 2 taona ny Ramafadraoana nisy ny fanadihadiana manokana ataon'ny mpanao gazety teny Antoerana eo amin'ny sariny Andro Rakoto Malala. Rosie Marie Alphonse Ramafadraona fantatry ny maro amin'nisehatra ny kanto hoe ny avana Ramafadraona antsonira namany akaiko hoe Ramafa nisehatra tsy fahasalamana ny tena ny tao anatin'ny heritaona izao andro vitsy tao aoriany nidirany hôpitaly anefa dia izao tsy tany izao ny ainy toy izao ny fitantarany Tafisa Ramafadraona zanany lahy ny zava-nisy faraparany 4 jours zay no tonga tao amin'ny hôpital Sera nandritra un mois teo moa izany nanomboka hoe tsy amin'ny forme kely fa izy tsy paparamafa zany tsy varan'ilay olona hoe marary matetika fa hatrizay natserovako amin'ny paparamafa 2019 izy niditra hôpitaly dia mivoaka dia tamin'ity volana ty koa zay indro niditra hôpitaly ny olona zay mahafantatra angambany dia mahatsapa hoe vao herinandro nahita amin'ny paparamafa mivezivezy eo amin'ny toeram-piasany eo amin'ny TVM Serenema fa tao anatin'ny 4 jours zany tena somary hoe ny s'aggraver le état de santé dia indrisy moa fa tsy afaka nanao ana fa manaiky ny lahatra fa ny amboandroany izy areti-po aloha zany tena hoe tena nitaizana azy. Sehatra maro no nafantarana ny Ramafadraona mpanetana fandaharana ary mpanatotosany fandaharana Iragasy tao amin'ny radiom-pirenena. Izy no président Fokotany anisan'ny nateza indrindra naharitra indrindra teo amin'ny toerana tamin'ity paritiana Andavamambite faharoa teo amin'ny reheritry ny asa dia tena hoe tao nandaniny ny androtoko-piainany tao amin'ny radio nasionaly malagasy RNM dia olony kabary malagasy ihany koa ny avana Ramafadraona ary ity moa zany tena anisan'ny natosehana androany safady amin'ny publika fa amin'ny artiste dia tsy maintsy sentimentala ihany koa fa alohan'ny kipiny mason'ny papa dia zao mbola nametraka le vakoka malagasy le mamalagasy le tsy revo foana andray am-piadanana papa. Ankoatra ny sehatry ny kanto
dia nisehatra teo amin'ny tontolony aiady ihany koa Iramafadraona namela zanaka 2 menata izay eto amin'ny fianakavian'ny MBS dia maneho fiaraha-miory amin'ny fianakaviana manontolo. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika tsy makasitraka ny iverenana ao anaty fiboana fandroandray ny mponina ny Israela amin'izao fotoana izao mangataka ny ialan'ny Prime Ministre izy ireo noho ny tsy fihevezana ity avalana retina ity amin'ny fitantanana ny Covid-19. Jessica Miray sy Mathieu Prasi. Eo ambaravarankelin'ny Benyamin Netanyahu mihitsy izy reto no mitokona manohitra ny fiverenana anaty fiboana fandroany indray. Izao mieritreritra hoe politika fotsiny ihany ny antony ity fiboana sy amianara-pahasalamana ity hoy ity lehilahy anisan'ny tokony ity. Fanafenana ny tsy fahombiazan'ny Prime Ministre ny fiboana. Tokony ny olana no ataony izay mahana azy dia izao izahay indray no averiny mihiboka. Mangataka aminy izahay no tokony hialany amin'ny fiainanay hoy hatrany ny fanamafisany. Niakatra be indray ny isan'ny marary ny Covid-19 tany an-toerana dia niverina ao anaty fiboana indray hatramin'ny zoma teo. Mitovy avokoa ny hevitry ny ankamaroan'ireo mpitokony ireo ambadika politika ny mbola anohizana ny fiboana. Voaroeroy amina resaka kolikoly, fisolokiana ary fanararaotapitokisana amina rahatelo ny Prime Ministre Benyamin Netanyahu. Ny sabotsy teo no nanomboka ny hetsika tao Israel manamorona ny trano fonena ny Benyamin Netanyahu. Dia zay tsara ho fantatra makasika ny resaka Covid-19 tany Israel izany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity alatsinainy ity ankasitrana feno hatrany ny safidinao tsy misaraka aminay apatsahivina ianao fa aoriana n'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao dia hoentin'ny Germain ao anatin'ny fandarana dinika indray ianao nanasana ny KMSI ny tenanay dia mirarina sosiny tsara aza misaraka amin'ny MBS hatrany velogna tompoko.